Falmeravantsika rehetra loha hevitra vaovao indray no etintsika androany afahantsika miara-mianatra Priscilla ihany miaraka aminao hianatrantsika momba ny toe-tsaina araka an'Andriamanitra. Misy toe-tsaina anankiray atao hoe excellence na hoe ny fahalavorariana. Izay ny andikatsika anazy amin'ny teny gasy satria ao anatin'ny kolontsaintsika tsy misy mahadika an'io teny io ary normal be raha ohatra ka hoe eny amin'ny fiarahamonina tsy dia hitantsika loatra izay toe-tsaina izay. Azontsika ambolena ao anatintsika nefa izay rehefa mianatra isika. Raha ohatra ka zanak'Andriamanitra ianao manaraka an'ity vidéo ity dia te hiteny hoe tena sitrapon'Andriamanitra ny excellence na ny fahalavorariana. Ohatra ao anatin'ny Baiboly manana ny Daniel isika. Daniel dia nanana an'izay toe-tsaina izay, toe-tsaina ny fahalavorariana, nolazaina izy fa manana fanahy ambony na esprit supérieur hozy izy amin'ny teny frantsay. Raha ohatra ka amin'ny teny anglisy izy dia excellent spirit no ilazana anazy. Izay excellent spirit izay ilay hoe fomba fisaina na fomba fisainana atao hoe esprit d'excellence. Ohatry ny ahoana ary ny ahafantarana hoe manana ny esprit d'excellence ny olona anankiray. Fomba anankiefatra no ahafantarana azy. Voalohany ny fatokiana sy ny fahitsiana, izany hoe fidélité sy intégrité hozy izy ny amin'ny teny frantsay, hoe manao tsara ianao na tsisy mijery ary, mahitsy ianao na tsisy mahita ary izay lazainao dia ataonao. Faharoa fahazotoana, ohatran'ny Daniela hoe nazoto izy tao anatin'ny asany ary tsara tsy misy kianina ny asa izay nataony. Fahatelo ny vavaka sy ny fifehezan-tena. Rehefa mivavaka ny olona anankiray dia mandray ny fanahin'Andriamanitra, mandray ny fomba fisainan'Andriamanitra. Rehefa mamaky Baiboly ny olona anankiray dia mandray an'ilay fomba fisainan'Andriamanitra ary rehefa mampiatra an'izay amin'ny fiainana izy dia manahaka an'Andriamanitra ary Andriamanitra rehefa nanao an'izao tontolo izao dia hoe hitany fa tsara izany, hitan'Andriamanitra fa tsara ny zavatra rehetra nataony ary ny farany dia ny fialana amin'ny marimaritra iraisana. Andaontsika tsy hanao hoe rehefa metimety dia efa mety io na hoe rehefa vitavita ilay izy dia efa vita ilay izy, fa rehefa tena vita tsara dia afa-pontsika amin'izay. Izao nefa tsy hoe resaka perfection no resaka hoe tsy ho perfectionniste akory fa mitady sy mikatsaka ny zavatra tsara ahafahana manome zavatra tsara ary ahafahanao afa-po amin'ny zavatra ataonao. Izay zany ny ahafantarana hoe manana esprit d'excellence ny olona na hoe fomba fisainan'ny fahalavorariana. Fa ahoana raha hoe ianao indray no te hanana an'ilay izy? Mila zany isika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika aloha feno tenin'Andriamanitra tsika dia mikatsaka zavatra tsara. Inona zany ilay zavatra atao amin'ny pratika ahafahantsika hoe manana an'izay esprit d'excellence izay? Voalohany tia zavatra tsara ianao. Rehefa mijery zany ianao na rehefa te hanao projet ianao na manao zavatra ianao dia mitiava zavatra tsara, zaro mijery zavatra tsara ny masonao. Rehefa misy zavatra tsara dia azonao atao mihitsy miteny hoe tsara ilay izy dia voavoly ao anatinao ilay tia zavatra tsara. Dia faharoa izay tena tokony ialatsika rehetra tia anankiray tia, tsy mialina ny zavatra tsara ary tsy manan-kihana ny ezaka ataon'ny hafa. Rehefa misy zavatra tsara ataon'ny hafa dia apprécie ny hafa hanao misy kokoa, fa aza miteny hoe be zesta ihany na hoe te ho derainy ihany na hoe tsy fantatro, fa be dia be ny zavatra lazaintsika rehefa mba misy olona miezaka manao zavatra tsara fa andao esorintsika izay fisainan'izay. Fahatelo tsy kamo, esorintsika ny akamoana ahafahantsika miditra ao anatin'ilay hoe fahazotoana ary manao zavatra tsara hatrany. Ary reto anankiroa reto izay avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra namaranako azy dia hoe andao atao voninahitr'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Rehefa manao zavatra ianao dia jereo hoe manome voninahitra an'Andriamanitra ve ity zavatra ataoko ity? Rehefa manao zavatra dia hoe faly amin'izao ve raha Andriamanitra ny omeko an'ity dia faly ve izy? Ary farany dia hoe rehefa manao zavatra dia ataovy tahaka no an'Andriamanitra. Na miasa ianao, na mianatra ianao, na miasa amina fiangonana ianao, na manompo any am-piangonana ianao dia eritrereto hoe ho an'Andriamanitra ny anaovanao anazy dia manome ny tsara indrindra ianao amin'izay fotoana izay. Izay ary ny fianarana ataontsika androany momba ny esprit d'excellence. Mirary soa anao ary samita i Tompo.